raha ny voatra samy nandeha amin'ny lalany hatramin'izay ny fanapariana ny fambolena maharitra sy ny fampiroboroboana ny fambolena biolojika dia mirindra sy miara-dalana ary mifameno kosa izany ankehitriny amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny tetikasa kaseoakia andiany faharoa eto Madagasikara. Ny agroekôlôjia dia miompana amin'ny teknika famerenana ny tsirony tany sy ny fampitomboana ny vokatra ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny fambolena biolojika kosa dia mitodika kokoa amin'ny filanitsena ivelany sy ny tsena anatiny. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa zany dia ny piahy ny famokarana biolojika eto Madagasikara dia anatin'izany ny fanatanterahana ny lalàna 24 misahana ny famokarana biolojika sy ny stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique na ny hoe SNABIO. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia nanamora ny fanatanterahana ny tetikasa kaseoa teto Madagasikara. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa dia ao anatin'ny comité de validation ho an'ireo produits de connaissance izay aparitaky ny tetikasa kaseoa. Ny tetikasa kaseoa izay mahenika ny Afrika iray manontolo ary misampana aty Afrika Atsinanana amin'ny alalan'ny KEA dia tanterahan'ny GSDM sy ny SIMABIO izay anisan'ny ropisehatra mifototra amin'ny fanapariana ny agroekôlôjia sy ny fampiroboroboana ny fambolena biolojika manerana ny nosy. Ny fanamby amin'ity tetikasa ity moa zany dia ny fampifandraisana ny fambolena biolojika sy ny agroekôlôjia. Ny sehatr'asa atao anatin'izany dia mizara anankitelo lehibe. Ireto avy ireo sehatr'asa telo: fanangonana sy fifampizarana ny haitao-pamokarana, fanapariana ny haitao amin'ny alalan'ny fiofanana ary fampifandraisana ireo mpisehatra amin'ny fambolena biolojika sy ny agroekôlôjia izay misokatra sady mampiroborobo ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany. Amin'izao fotoan'izao ny tetikasa kaseoa dia efa nanofana ny 4,700 multiplicateur na mpanofana mpampiofana ary ankehitriny dia efa eo amin'ny 2,000 eo ny tatsa izay efa nahazo ny sitraka ny fiofanana ao anatin'ny tetikasa kaseoa. Misy hoe fomba nentin'zareo moa zany hoe le hoe formation cascade. Dikan'izay raha ohatra hoe eo amin'ny 2000 paysans na producteurs no formé dia eritreretina hoe afaka 5 taona afaka 10 taona dia mety afiakatra 10,000 20,000 le isandreo olon'ireo. Arak'izany dia azo tsapaitanana sahady ary mitondra fahombiazana ny fiarahamentan'ny GSDM sy ny SIMABIO izay natambatra ny tetikasa kaseoakea hanatratra viana iraisana. Dia tsy inona izany fa ny fampiarahana ny agroekôlôjia sy ny fambolena biolojika ho an'ny famokarana maharitra. Amiko manokana ny fiara-miasa amin'ny GSDM sy ny SIMABIO dia tena fahombiazana lehibe anankiray na azontsika dika koa hoe success story ao anatin'io tetikasa KEA sy kaseoa io. Ary ny fironana makany amin'ny agroekôlôjia dia tena mila fifandraisana akaiky amin'ny agroekôlôjia sy amin'ny agriculture biolojika. Ny fomba fanatanterahany kaseoa ny tetikasa dia miompana amin'ny fanofanana sy fampitana traikefa amina ivotoerana filamatra na centre d'excellence. Anisan'izany ny CFL eto Antsirabe sy ny SAFEF-JKM any Soavina Ambanintsena. Ao anatin'ny tetikasa kaseoa dia anisan'ny centre d'excellence ny fitoerana CFL amin'ny fanofanana nireo pratika agroekôlôjika. Ny fitoerana CFL dia miavaka manokana amin'izay hoe misy saha-panandramana mba ahafahana mikaroka ireo teknika maro isan-karazany miaraka amin'ny mpamokatra, ahafahana manome tolotra vaovao sy ireo mamaly ireo fanontaniana. Anisan'ireo multiplicateur izay nahazo fiofanana avy amin'ireo maître formateur i Cédric, teknisianina eo anivon'ny CFL sy Anitry Niala, mpanentana ao amin'ny CPMFTM in action ary izy UDKL mpiantsehatra ny fotony avy amin'ny Caritas ao Antsirabe. Tsy vitany hoe ny sitraka fotsiny fahazoana traikefa sy fahaiza-manao izy ireo fa mizara izany amin'ireo tantsaha-mpamokatra. Isaky ny multiplicateur dia manana tanjona mpiofana tantsady 5 ambin'ny folo isaky ny andiany fa izaho manokana dia navita 20 isa.
Za zao kely anaka mitaiza manaraka na anty zanako ty fa mahavita mampiofana tsara ireo tatsaha ny fotony a. Dia ny tena anisan'ny nampiavaka amin'ny fiofanana izay natrehanay tetỳ voalohany indrindra aloha efa mianko anatin'ilay agroekôlôjia ny tatsaha izay tohananay fa nisan'ny tena nampisongadina amin'ny fiofanana izay natrehanay tetỳ dia ny fampiarahana sy ny fahaizan'ireo fambolena agroekôlôjia sy fambolena biôlôjika ireo miaraka. Eto Soavina Ambanintsena, ny SAVEFJKM koa dia anisan'ireo ivitoerana filamatra na centre d'excellence miara-miasa amin'ny tetika asa KCOAKA amina velarantany 7 hektara izay 70 taonany tsy nampiasana akora simika mihitsy. Izay no niofana tamin'ny voalohany a, herinandro niofana, nisy mpampiofana avy any ivelany na alefa nitetika asa nampiofana anay sady nanamarina n'ilay zavatra nampiofanana hoe mifanody tsara amin'ny resaka agroekôlôjia sy ny agriculture biôlôjika zavatra nampiofanana sady nametrahana tsara ny hafatra hiampita amin'ireo le multiplicateur na le formateur izay hofanina indray rehefa avy eo. Ny sehatra asa fahatelo izay voizy nitetika asa KCOA ihany koa dia mikendry ny fampiroboroboana sy ny fampifandraisan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny agroekôlôjia sy ny fambolena biôlôjika. Arak'izany dia manao tantsorika ho an'ny sehatra tsy miankina nitetika asa mba hahafahan'izy ireo mampitombo sy mampaharitra ny famokarana amin'ny fanomezan-danja ireo rompiariana izay mamaly ny tsena. Anisan'ireo mpikambana ao amin'ny Simabio ny sitraka ny tantsorika ny Fael Flore sy ny MC Ingredients. Raha firenena afrikana ohatrany hoe Kenya na Ouganda zao ohatra dia farafabetsany vokatra 5 ihany ny tena mamafy an'zareo. Dia izay zany teneniko hoe misy tombontsoa be koa zany ho antsika hoe maka fahaiza-manao any amin'zareo satria zareo koa efa lasa lavidavitra amin'ny resaka agroekôlôjia fa indrindrindra koa afahantsika manararoatra ny tsendan'zareo. Ho an'ny MC Ingredients manokana dia efa navita ny fiofanana dingany voalohany ho anna tatsaha izay misy 5 tao anatin'ny fikambanana izay antsoina hoe association Tsinjo etsy Ambohitromby. Anisan'ireo nahazo tantsorika ihany koa ny AgroHelp Consulting, orinasa tantanana vehivavy mpandraharaha izay misehatra amin'ny famokarana zezika sy fanafody bibikely azo ampiasaina amin'ny fambolena biôlôjika. Ankoatra ny fampiofanana dia mamokatra akora naturaly koa ny AgroHelp Consulting ho an'ny tantsaha. Anisan'izany ny benimo izay fanafody miaro ny fambolena amin'ireo bibikely mpanimba eny an-tsaha. Dia ao koa ny zezika nimo izay MPK naturel ahafahantsika mampitombo ny vokatra. Ny fiaraha-miasa amin'ny KCOA dia ahafahan'i Madagasikara manamafy ny dingana amin'ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena momba ny vokatra biôlôjika ary koa manokatra miandalana ny tsena anatiny. Ny mpanambariaka teknika izay nahazo tombotsoa tamin'ny tetika asa KCOA ka nisitraka ny fiofanana tamin'ny orinasa tsy miankina toy ny Fael Flore dia mizara ny teknika sy ny fahaizana azony any amin'ny tantsaha any fotony. Amin'ny multiplicateur anay moa dia misy ny tokony hampiofana olona 5 nefa zahay aty dia olona 20 nampiofanana anay ary efa miparitaka eny tsy zareo amin'izao. Eto izay dia maneho fisaorana ny Fael Flore satria maro ireo teknika mpambolena izay mbola tsy hitanay. Anisan'izany zao ny fahaizana mampivady voly, anisan'ny compost, anisan'ny ranonjezika, anisany amin'izany ny ady gasy izay fiarovana amin'ny bibikely izay tsy hita fanaovana azy mihitsy. Ny tetika asa KCOA dia nanamafy ny traikefanananay tao anatin'ny fambolena biôlôjika ary koa izy nanampy betsaka anay tamin'ny zava-baovao dia ny fanaovana ny agroekôlôjia. Ny mbitonga ao an-tsaina raha vao miresaka vokatra biôlôjika dia mitodika avy hatrany amin'ny tsena iraisam-pirenena ary mamaly ireo fenitra takiany firenena mpanjifa ny vokatra. Tsy azo adinoina ihany koa nefa ny tsena anatiny izay manana ny filany amin'ny vokatra biôlôjika sy ekôlôjika. Ny tetika asa KCOA koa dia mivelatra amin'ny fanentanana ny fampiroboroboana ny tsena anatiny sy ny fanamarinana ny vokatra mifandraika amin'izany. Le SNABIO, de la stratégie nationale de l'agriculture biologique, est une opportunité pour cette convergence à Madagascar. En fait, dans cette stratégie, il y a vraiment une réflexion sur le développement des marchés locaux, d'abord, et nationaux, pour les produits agroécologiques et biologiques, ainsi que l'utilisation d'outils tels que le TVAB ou territoire
à vocation pour l'agriculture biologique, et les systèmes participatifs de garantie, les SPG, qui appellent vraiment à cette convergence et à cette complémentarité. Et je reviens vers le projet KCOA parce que ce projet contribue beaucoup à ce rapprochement, à cette complémentarité. Et c'est la première fois dans le cadre de ce projet que le GSTM et le CIMABio a travaillé ensemble depuis une dizaine d'années d'existence. Arak'izany, ny tetika asa KCOA dia fanohitra lehibe ho an'ny fambolena maharitra. Ny fitondram-panjakana moa zany dia tena efa azo atao hoe resy lahatra mihitsy amin'ny fambolena ara-biolojika eto Madagasikara. Satria hitany hoe io fambolena ara-biolojika io dia afaka manampy koa amin'ny fahafitana ara-tsakafo ary indrindrindra amin'ny ady amin'ny fahatrana. Tapitra izay ny fazy na ny dingana faharoa ho an'ny tetikasa KCOA sy KEA fa hiditra amin'ny dingana manaraka tsika izao hiditra amin'ny dingana fahatelo irona bebe kokoa amin'ny atsisika ho an'izay fandraisana ny agroécologie sy ny agriculture biologique izay ary irona bebe kokoa ho amin'ny fanatanterahana ireo tetikasana ireo lalàna napetraka ireo paikady politika ny fiarahamientan'ny tetikasa. Ny vinan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia ampitombo ny vokatra biolojika ho an'ny tsena ivelany sy ny tsena anatiny ary ny alalan'ny fampitomboana ny isan'ireo tantsaha izay misehatra ao anatin'ny famokarana biolojika sy ny agroécologique ary irina ny itoizan'ny tetikasa KCOA mba hanohizana ny ezaka rehetra izay fanatanterahana ny stratégie nationale de l'agriculture biologique. Mihamatianina miandalana ny tantsaha sy ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara. Ny ministera dia manatevina ny tantsoroka. Ny mpisehatra toy ny GSDM sy ny CIMABio dia mampiroborobo ny famokarana maharitra. Izy ireo dia toko-telo miara-miroso amin'ny fampandrosoana maharitra, misy vokany amin'ny fiainana isan-tokantrano sy ny fiarahamonina ary ny tontolo iainana.